Asan'ny apôstôly toko faha-20 Paoly tany Korinto. Asan'ny apôstôly toko faha-20 ny andininy voalohany hatramin'ny faha-20. Ary rehefa afaka izany dia niala tany Atèna Paoly ka nankany Korinto. Ary izy nahita jiosy anankiray atao hoe Akoila izay teraka tany Ponto, vao tany Italia, ary Prisila vadiny, fa Claudio efa nandidiny jiosy rehetra hiala tany Roma, dia nankao amin'izy mivady i Paoly. Ary satria ny ray raharaha taminy izy, dia nitoetra tao aminy ka niasa, fa ny manao lay no raharahany. Ary niady hevitra isan-tsabata tao amin'ny sinagogy izy, ka nampanaiky ny jiosy sy ny jentilisa. Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia Silasy sy Timoty, dia voatery ny teny Paoly ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary noho nanohitra sy ny teny ratsy ireo, dia nanopakopa-damba izy ka nanao taminy hoe, aoka ho eo andohanareo ny ranareo, afaka aho, ary amin'izao sisa izao dia hankany amin'ny jentilisa aho. Ary raha niala teo izy dia niditra tao an-tranon'ny lehilahy atao hoe Titus Justo, izay nivavaka tamin'Andriamanitra, ary ny tranony nifanolotra tamin'ny sinagoga. Ary Krispo, mpanapaka ny sinagoga, mba amin'ny ankohonany rehetra, dia nino ny tompo. Ary maro koa ny Korintianina raha nandre, dia nino ka natao batisa. Ary ny tompo niteny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana no ny alina ka nanao hoe, aza matahotra, fa mitenena ihany ka aza mangina, fa izaho mombanao, ary tsy isy olona hiazona anao hanisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Ary izy nitoetra teo herintaona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra teo aminy. Tsy firaharahany Galio. Asan'ny apôstôly toko faha-20 ny andininy faha-20 hatramin'ny faha-20. Fa raha Galio no gobernora tany Akaia, dia niray tetika hisambotra ny Paoly ny jiosy, ary nitondra azy nankeo amin'ny fitsarana, ka dia nanao hoe, ilay io mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna. Ary raha ilobava i Paoly, dia hoy Galio tamin'ny jiosy, ry jiosy, raha misy eloka na zavatra ratsy natao, dia mety raha mandefitra aminareo aho, fa raha adievitra sy anarana araka ny lalànanareo kosa, dia ataovinareo ihany, fa izaho tsy te hitsara izany raharaha izany. Ary nandroaka azy hiala teo anoloan'ny fitsarana izy. Ary izy rehetra nisambotra ny Sostena, mpanapaka ny sinagoga, dia nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana, nefa tsy nahony Galio zany zavatra izany. Ary Paoly mbola nitoetra teo andro maromaro ihany, ary rehefa nanao velomany rahalahy izy, dia niondrana an-tsambo nankany Siria, ary Prisila sy Akoila niaraka taminy koa. Ny volondohany no hetezany tany Kenkrea, satria efa nivoady izy. Ary tonga tany Efesosy izy, dia nandao azy mivady teo Paoly, ka lasa niditra tao amin'ny sinagoga, ka niady hevitra tamin'ny jiosy. Ary nangataka azy hitoetra elaela kokoa ny olona, fa tsy nety izy, fa nanao veloma azy ka nanao hoe, mbola hiverina ankaty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra. Dia niondrana an-tsambo niala tany Efesosy izy. Ary rehefa tafatody tany Kaisaria izy, dia niakatra ka niarahaba ny fiangonana vao nidina nakany Antiokia. Dia fahatelo nitorian'i Paoly filazantsara. Asan'ny apôstôly toko faha-20 andininy faha-13 ka hatramin'ny toko faha-20 andininy faha-19. Ary rehefa nitoetra tao elaela ihany izy, dia lasa nandeha nitety ny tany Galatia sy Frigia ka nampahery ny mpianatra rehetra. Apôlôsy tany Efesosy, avy eo tany Akaia. Asan'ny apôstôly toko faha-20 ny andininy faha-14 hatramin'ny faha-20.
Ary tonga tany Efesosy ny jiosy anankiray atao hoe Apôlôsy, izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandahan-teny sady nahery tamin'ny soratra masina. Izany lehilahy zany efa nampianarina ny lalan'ny Tompo, ary nafana fo izy, dia niteny sy nampianatra marimarina ny amin'ny Jesosy, kanefa nibatisan'ny Jaona ihany no fantany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga. Ary rehefa nandray azy Prisila sy Akoila, dia nandray azy hankao aminy, ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin'ny lalan'Andriamanitra. Ary rehefa tahandroso hankany Akaya izy, dia nampirisika azy ny rahalahy, sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy, dia nampahatanjaka tsara izay efa nino noho ny fahasoavana. Fa izy nahery nandresy lahatra ny jiosy teo imason'ny olona, ka naneho marimarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy. Miał